Mila patsiahivina antsika ve? Mila patsiahivina antsika, mila ampidirina anatin'ny lohantsika ve? Hoe tsy misy resaka foko, tsy misy resaka fiaviana, tsy misy resaka finoana ao anatin'ilay lalam-panorenana Repoblika Madagasikara, vaovao zay Repoblika Federale. Mila inona moa zany ny atahoranareo amin'ny fanomezana fahefana ny faritany? Satria hitako fa matahotra ianareo hoe sao androso ny faritany ve? Sao anakarena ny faritany? Sao tsy akany Antananarivo tsony ny olona hitady asa? Sao tsy hifindra toerana izay hitady asa? Grande entreprise rehetrarehetra de mandeha amin'ny capitale daholo. Ao misy compétence, ao misy fahaizana satria any mandeha makany daholo ny crème ny faritra rehetrarehetra mitady asa, na ministère zany na amin'ny grande société. Rehefa mahaleo tena ny faritany, saiko miteny aminareo, tsisy olona andeha Antananarivo tsony hitady asa. Zany ve ny mampalahelo anareo? Arena avy any amin'ny faritany ny dia misy pourcentage hoe 30% makany amin'ny foibe, samy manome 30 na 40% tsika omena ny fanjakana foibe. Io le fonds souverain ny teneny namantsika tao amin'ny concertation des jeunes. Atsika mila miaino, atsika moko miteny fa tsy miaino, de miteniteny foana ito amin'ny Facebook eto. Fa aleo miaino rehefa tsy mahay le roa, aza mivolambola fahatany hoe ampiady foko. Inona ty foko ampiadivinao? Madagasikara nefa nizarany anglisy, efa nizarany frantsay talohany 1896 tamin'ny 19valonjato efa nisarany vazaha tsika. Na de niezaka aza ny mpanjaka tamin'izany ny Andrianampoinimerina zay niezaka nampitambatra atsika, tsy nety nitambatra ane tsika satria mahaleo tena ny faritany. Nisy fanjakana tany amin'ny faritany, zany ny tantaratsika, zany origine tsika. Tsy androso tsika raha mbola tsy miverina io origine io. Raha tianareo io amafisina ny faritany, amafisina ny sécurité, de ino débat hafa. Débat hafa ny resaka sécurité. Raha na resaka sécurité fandripahalemana zany, na resaka sécurité envahissement ny étranger zany, azo asina lalàna zany. Atsika malagasy mila mivondrona amin'ny mahasamihafa atsika no mila hivondrona atsika, hitambara atsika, mba nanantsika hevitra samihafa mpandrosoana. Ny concurrence no mahatonga ny zavatra anankiray mandroso. Azonareo, raha tsy misy ny concurrence ny faritany, tsy androso ny faritany. Makatahaka an'izay efa mandroso ny mbola tsy mandroso, de mandroso izy. De ny efa mandroso manampy an'le tsy mandroso. Ny manan-karena manampy ny tsy manan-karena. Zany ane atao anatin'le lalam-panorenana vaovao e. Fa tsy hoe samy manao zay tiany atao, tsy zany mihitsy le izy, fa raisinareo vilana le izy. Azy raisina vilana le roa. Eno tsara le zavatra zavain'olona. Maro ny constitutionnaliste manazava amin'ny concertation nationale jeune teo e. Mba henonareo zalareo, aza mandraindray vilana avao. Fa makaleo be mahita nareo manao publication fatifatany amin'ny Facebook eto. Foko, fiavina, katolika, protestant, musulman. Non, tsisy resaka finoana mihitsy. Io laïka io ny atao constitution laïka. Ka zay resaka finoana zany tsy misy idiran'ny fanjakana am'zany, tsy misy idiran'ny constitution am'zany, na rakoto na finoananiza na finoananiza. Fa ny kolotsaina kosa amin'ny malagasy atsika, samy manana ny kolotsaina ny faritany. Faritany enina manana kolotsaina 8, 9, 10, 20. Samy fomba fiteniny tsika. Malagasy raika foana, ny atom-botsika raika foana, fa tsika samy amin'ny kolotsainy. Ça veut dire que samy amin'ny kolotsainy tsy azonao atambatra, sy samy amin'ny tombotsony. Zany ane izy io e. Mila zavaina koa hoe tsy mitovy ny tombotsony Diego amin'ny tsy ny Toliara. Tsy mitovy ny tombotsony Majunga sy Tamatavy. Tsy mitovy tombotsony Fianarantsoa sy Antananarivo. Mila zavaina A jusqu'à Z ve zany? Sa inona tsy mazava amintsika am'zany? Hoe le izy ny tsy resaka fampizarazarana fa fampitambarana ao anatin'ny différence.
progression anatin'ny différence hoe samihafa antsika fa andao antsika hitambatra andao hiaraka androso zany anie le tanjony ela be état unitaire teo 900 taona fanjakana tokana foana nanapa-kevitra na nisy aza ny province autonome tamin'ny andro Didier Ratsiraka tsy nisy tompoko nasary nandray fanapa-kevitra tany amin'ny faritra nanao zay daniny kibony tany amin'ny faritra natahotra nidy vody ohatran'ity amin'ny fanapa-kevitra satria arema daholo io faritany rehetrarehetra io ka mitovy hevitra aminao daholo samy aremako ifampikritika non io zany mila sina amizay hoe mitsangana na toko politika isaka amin'ny faritany manomana an'izay fanova io zany tena politika tena izy no atao eo io fa tsy politika vita iky politika fisolelahana io hoe any amin'ny faritany dia tokonao zany fenao tokonao team fitondrana fobe de team daholo Madagasikara non basy zay na hoe TGV yabiaby faritany yabiaby tsy possible tsony zany tsy hitako ina mbola azavaina koa tsy hitako maro be firenena maneran-tany nanao fédéralisme nanao état fédéral samy amin'ny anazy reo samy nanao amin'ny anazy ny Allemand tsy mitovy amin'ny États-Unis na ny États-Unis tsy mitovy amin'ny Brésil na ny Brésil tsy mitovy amin'ny ny Espagne ny samy hafa daholy ka ina le problème nareo sa nareo mankahala sa feno fankalana anatinareo ao sa zay mitsy le taranaka an'le mpamadika de maneho fankalana am'ty Facebook ty eto zay tsy nitaky problème zay tsy nitaky tsisy io zavatra angatany de tsotra roa constitution savidina anareo manova propagande ny état unitaire zay manao propagande ny fahaleovantena ny faritany voilà atsika aza mifandrebireby eto atsika aza mifandreby aza mandrera tena eto hoe ianna mampizarazara non ho avy fifidianana io ici constitution anakroyo na telo je ne sais pas fa samy manohana any anazy voilà zay anohana any anay angovo jiaby fa ninareo koa toano fa zay aza atao hoe zay manavakavaka zay amin'ny faritany ela ny jaliana atsika jiaby mijaly na Antananarivo capitale io ni mijaly ka ho antombotsika rehetrarehetra le izy Madagascar n'est pas bien géré zany nampahantra atsika io le roa tsy nisy fitondrana teo na Nigeria Madagascar neka bavata tsy ho vita mitsy lalana mandeha aminay Madiro valo any tsy ho vita mitsy lalana mandeha amin'ny Soalala tsy vitanao mitsy lalana mandeha amin'ny Tsaratanana any ko mbola état unitaire foana ko ministère ny travaux publics raiky tout sana ny ty Madagascar ty mila amboarina lalana mila 20 000 30 000 kilomètres 50 000 kilomètres ny route atsika vao mandroso aiza vitanao zany amin'ny état unitaire kely vovokaina io ou mieux faefana zay anamboatra portnay aéroportnay mampidi-bola zay pourcentage menay anareo any amin'ny fanjakana foibe zay ne le izy zay le zavatra tsy nisy nanao hatram'izay le zavaina en détail sa mbola tsy azonareo aleo mantany chat GPT nareo fa tsy azonareo le izy marina mafy aleo samy manohana any anazy fa aza mifanambanimbany aza mifampiteniteny hoe ianna devoly ianna anjely ianna devoly non basy zay fa tsy misy manaiky tsony eto ny état unitaire tsy possible basy zay voilà mamero ny arabatsika avao malagasy ny tenako vidéo farany angamba ty makasika an'ilay état fédéral fa mialohan'izay de manao antsoavy ny tenako aminao Andriamatoa Vakandro Christian magnataka depa aminao ny tenako ianao manohana ny état fédéral sa manohana ny état unitaire avec décentralisation ka madéputé anao zay indrindra no angatahako anao depa amiko indrindra anao manohana an'ilay état fédéral zay afaka ataotsika amin'ny Facebook izy mitady modérateur atsika raha misy télé moa afaka mandray tsika de vao mainy tsara atao amin'ny télé le izy ka mba mpitao amin'Andriamatoa Vakandro Christian ny afatra vao nareo zay mahafantatra azy tompoko ia tsy ho lava resaka za fa hiverina amin'ilay vidéo be deabe nareo metra-panontaniana amiko hoe anao io mavozo amin'io état fédéral io mavozo anareo central ao amin'io état fédéral io de nivaly ny tompoko dia eny mavozo za amin'ny état fédéral io fa zavatra mampavozo anaka io tsy resaka hoe centraly hijaly tsy zegny fa ny malagasy jiabijiaby hijaly zay raha mampavozo anaka ny firaisankinatsika malagasy
korava zay raha mabavozanaka zay gny mabavozanaka io fa tsy de resaka intérêt personnel hanataranaka atsika jiaby reo manay mafy aho ny hinjalian'ny tarana atsika jiaby satria tsika intipoloatra tsika amin'io resaka état fédéral io tsy dinitsika tsara le izy hoe ahoana tsara ny risque aterak'io état fédéral io fa tonga de mikapokapoka atsika hoe état fédéral province autonome zay tsika hoe karakory jiaby risque ny raha io karakory jiaby ny avantage de mba efa ny balancentsika hoe raha io hoe ino mavesatra kokoa ny avantage sa ny inconvénient an'le izy karaha inconvénient mavesatra ino moa antony hirisoantsika aminazy io fapetrako aminao ny fagnontaniana anao io manohagna état fédéral io anao ma efa nagnano recherche laligny mahakasika io état fédéral io hoe ino jiaby tombontsy azo avy aminazy ino jiaby risque problème mety aterak'io état fédéral io ka zay gny mampanahy anakahy mba eritreretonareo misy faritra anakiray tsy managny resource io faritra io de ijaly ka ama olombelo maty atandrazana anakahy de tsy zakako ny eritreritry hoe misy faritra anakiray eto Madagasikara mijaly ny mpono nataotsika hoe olo 50 amin'io faritra io tsy zaka ny eritreritry zay satria za olo misy feony fieritreretany ka raha mbola io toetsaitsika io no entitsika am'izany fizarazarana zany de hitatsika tsara vokany satria toetsaitsika olo tia tegna tsisy fitiavatandrazana fa maika handeha apity posy abola apositsika zay problemtsika reo tsika rehetrarehetra io naiza eto Madagasikara de nareo mihevitry fa zareo Antananarivo ao no mahatonga faritra misy anareo mahantra tsy zegny misy faritra managna resource fa io fitiavategna io fanjakana centrale io olo avy agny faritra agny jiaby mameno azy io député tsy mazaza ao 4% député tsy mazaza ao olo avy agny amy faritra fa tia tegna tsisy fitiavatandrazana karaha ireo député avy amy faritra reo fa tsisy fitiavatandrazana reo mbola hitaritarika province nareo faritra nareo agny tsy vomaigna reo hisapany kinareo satria tsy magnano ny asany izy fa ameny posiny abosiny kibony ny raha mahameky anazy ka zay mahatonga anao hoe sarotiny zao misy faritra nge tsy managna resource misy faritra tsy managna resource de rehefa atao état fédéral io de hijaly ny état fédéré tsy managna resource hijaly satria rehefa tsisy resource tsisy entreprise hanangana orinasa ao zany ny fananganana entreprise nge misy critère ka rehefa inona moa rehefa état unitaire io ny impôt avy amin'ny entreprise anakiray na iza faritra misy azy afaka hoan'ny olo jiaby rehetrarehetra manerana ny Madagasikara afaka pandrosorany faritra jiaby manerana ny Madagasikara ka mila olo tena tia tandrazana hitondra firenena ity mila olo tsy tia tegna mila olo miheny fieritreretana olo manapagnahy zay no ilaitsika fa io raha ataotsika hoe député maromaro avy amy faritra jiaby io raha nanapanahy reo député reo raha tena tia tandrazana tia ny faritra ny aviany reo député reo efa nandrosy tsika satria reo ange managna fahefany raha ohatra ataotsika hoe filoha-pirenena centrale io filoha-pirenena izay ataotsika hoe managna ny pouvoir jiaby io tsy magnano ny asany tsy mametraka ny décentralisation tena izy ireo député reo baka afaka magnongagna an'io président io ny rahantsika nahita tamin'ny fitondrany Rajoely igny rehefa hitan'zareo SNZ da mafy ny rongatra tsy nilelaka ny Rajoely jiaby tsony zareo nanoagna ny Rajoely nelajelaka ny Rajoely tsao igny aby no nandeha nagnogna ny Rajoely nanao des sciences ka zay afaka magnano an'izay reo fa fitiavatena androzy mahatonga anazy tsy nagnano ka nareo ka mividy io ka mifily olo tia tegna zay havatro aminareo baka faritra olo tia tegna filinareo de aiza nareo ny tsapakionareo zay le izy zay ka zay teneniko anareo hoe anareo avy amy faritra za koa olo avy amy faritra fa tsy hainareo le samy avy amy faritra tsika fa zao
mila olo tena tia tanindrazana hitondra Madagasikara ty. Raha mbola fitiavan-tegna no ampanjakaina, tsisy raha anjary eto. État fédéral zao fizarazarahana raha io. Azonareo? Io nge rehefa état fédéral io, ataontsika hoe ny avoan-tany Fianarantsoa-Antananarivo ohatra hitambatra. Tapany avarabaratragno hitambatra, tapany atsimo hitambatra. Avy jiaby amizay olo avy andafy agny reo, samy matany zareo. Avy eo amizay ataontsika hoe misy faritra anankiray ohatra, lasaka mpanankarembe, de ialogna ndray koa ny avy amin'ny anankiray. Tsy tiako raha zay, fa tiako hoe tonga de iray tsika jiaby ny malagasy rehetrarehetra miaraka mihinany ny harena eto. Fa mila olo tena tia tanindrazana atsika hitadagna io harem-pirenetsika io, ary hametraka an'izay décentralisation tena izy izay. Zay ny zavatra ilainy ty firenena ty, fa tsy resaka état fédéral, fitiavan-tegna androzy koa itetetean'io état fédéral io. Tsika tanora intipo-tsika fa mila maka fotoagna, tena makanao fotoagna na de 30 minutes fotsiny, de eritrereto tsara, manaovanao recherche hoe ino tsara raha ateraky io état fédéral io, ino tombotsoa, ino mety voka-dratsy. Tsy hoe akory hoe agnatin'ny 9 taogna tsy nandroso Madagasikara, fa tagnatin'ny 9 taogna zay tsy mbola nisy olo tena tia an'io Madagasikara io nitondra azy. Ka fotoagna zao agnifahantsika ny tantara, mila olo tena tia any Madagasikara tsika tena tia tanindrazana. Ovao jiaby lalàna rehetrarehetra izay nagnelingeligna tsy afaka nametraka an'io décentralisation effective io. Député jiaby reo amin'ny faritra reo manaova nareo asanareo jiaby, nareo agnareo na tsy agnano asanareo nareo, tsisy raha anjary eto. Ka rehefa tsy manjary de tenareo tsy manjary dikan'izay. Hitanareo tsara fa tamin'ny fitondrana Rajoely premier ministre io baka avy agny amin'ny faritra, avy Diago, Saint Christian. Ino ma raha vitany Diago ao? Zero tsara fa lalagna jiaby maka amin'ny quartier anazy Diago ao, tena tsara. Tena ho vita goudron tena milay. Satria magnino? Satria izy tia tegna baka. Olo tia tegna fa tsy tia tanindrazana. Zero faritra anazy zany tsy nampandrosony fa nikady misy anazy fotsiny no nataony tsara. Olo avy amin'ny faritra zany baka, olo tsy tia tanindrazana. Ka raha olo tena tia tanindrazana zany, ao amin'ny fitondrana foibe ao izy, mijery ahoana tsara ny fomba ampandrosony an'ity faritra ty.